Amarana tsikiany fampalalam-baovao ny pejiny sosialy eny ambiny folo volana tsy nandray karama ny mpiasa eny amin'ny sivifolo amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM raha ny fitarainana nataon'izy ireo androany toejavatra izay mampity ireo mpiasa ao anaty fahasahiranana lalina ka iantsony ny fitondrana fanavaozana mijoro ankehitriny amaniolana misy fanadihadiana. Eny ambiny folo volana tsy misitraka karama ireo mpiasa eny amin'ny sivifolo eo anivon'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Izany hoe nanomboka ny volana oktobra 2024 hatramin'izao febroary 2024 izao. Vokatra izany maro amin'ireo mpiasa no tsy mahefatrosa, tsy mahaloa saram-pianarana ary tsy mahavita ho fantrano intsony. Izany hoe nanomboka tamin'ny amin'ny volana oktobra 2024 mandraky ny ty androany volana febroary 2024 ty. Zay zany tsy nandraisanay karama, zany hoe de mety anontany moa ny olona inona ny antony, de mety misy koa ny teny hoe ny matonareo tsy nandraisa karama hoe mety zao ny antony, fa kosa manao fitarainana zao zay iverinay fa ara-dalàna ary zonay feno de feno ny anaovanay zao fitarainana zao, satria fitarainana ny tsy noho ny tsy fisin'ny fisitrahanay, tsy nafanay misitraka ny zonay andray karamanay amin'ny fanatanteranay ny asa-panjakana. Zay ny antony anaovanay fitarainana zao, ary ara-dalàna ny izingizininay fa ara-dalàna zay zavatra izy, satria misy didim-panjakana eo ny lalàna velona zay mbola mametraka, izay mampisy anay eto. Na eo zay izany mitohy hatrany ny asan'izy ireo iterafitra iteza anisan'ny misahana ny raharaha fampihavanam-pirenena ary miaro sy mitahiry ireo antota taratasy mirakitra ny fiainan'ny firenena. Asa izay saropady tanteraka ary mifono tsy ambaratelo saingy mijoro miaro mba tsy hiparitany zany na hoverin'ny mpiasa. Ny asanay ato asa-panjakana saropady, satria amin'ny resaka fampihavanam-pirenena zany tamin'ny mbola teo ireo mpikambana zay teknisianina sy ireo mpikambana roa dia ny sana ny CFM amin'io resaka dossier fampihavanam-pirenena io resaka amnistie, resaka indemnisation sy réparation ho an'izay olona ny arany voina tamin'ny crise 2002 sy 2009, satria be deaibe zany ny olona ny aram-boina tamin'ireny. Ka dossier ny reny nefany dossier saropady, satria misy mifono tsy ambaratelo be deaibe le izy ary tena manahirana. De zahay amitsika amin'ny teny zao zany, zahay zany no miaro sy mitandro fatratra an'ireo dossier reo mba tsy ho paritaka verivery foana ary iarovana tahaka ny miaro anakandray maso le izy, satria misy dossier mifono fiainam-pirenena misy anatin'ireny. Zahay miaro an'izany ary ty bureau ty zany de tsy maintsy iarovana arak'izay. Ato misy fitaovam-panjakana, taratasy-panjakana, de zay zany ny asanay ito, kanefa atao anatin'ny 9 volana zay tsisy karama. De eto amintsika eto ane misy ny mpiasa sasany be deaibe ny mandeha tongotra na bus ny fitateram-bahoaka aza na ny sakafo atoandro aza efa tsisy tsony. De ato zahay ato mifanontona tsolavo araka an'izay azo atao amin'ny fanatanterana ny asa-panjakana zay. Efa nisy ny fitakiana nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra teo aloha, saingy nisy ny sakana tamin'izany. Miantefa amin'ny mpitondra ankehitriny araka izany antony mpiasa nijerena ikaiky ity olana ity. Amin'ny fitondrana teo aloha efa nataonay fitakiana n'io karama tsy mety azo io, fa de tena tsindry vato tao le ny dossiernay tamin'izany. De amin'ny fitondrana ankehitriny
toizanay koa ny fitakina karama sy fitarainanio ary eto de tianay tsindrina manokana ny fitondranay kehitriny a nanao ezaka izy ny aino anay izy a nandray anay izy a ary efa misy dingana vitana amin'ny fikarakarana ny ty karamanay ty fa kosa noho ny hoe efa ela loatra de efa tsy mahatanty tsony le mpiasa ato satria efa ela loatra ary zay no anaovanay hoe antsoavo eto ry fanjakana manam-pahefana ankehitriny ataovy zay mba faran'zay aingana re tanterao zay dingana efa nataonareo ary efa isorana inareo a be dehibe era-po era-tsaina noho zay izaka efa natombokareo a fa de mba hoe avoao araky ny fomba zay hoe mba mahaingana azy ny zay mbola tokony fandraisana fipetra sy fanapahan-kevitra mba hivoahany io karamanay io raha ny fantatra manatotosana asa-panjakana mahazatra na ny expédition des affaires courantes nanomboka ny septembre 3 ireo mpiasa nefa nitsahatra ny fandraisan-karama ny octobre 4 no ny fitakiny péri général d'Antananarivo na ny PGA ny amin'ny tokony anarana ny pitsopitso ny araka ny didi-panjakana mifeny fandoavam-bola mpiasa-panjakana atreto efa voaady io pitsopitso ny takiny ny PGA io ankoatra izay ny karama ny mpiasa ny CFM dia voasoratra amin'ny budget ny CFM araka ny voarakitra ao anatin'ny teti-bola-panjakana isan-taona fa ny fanapahan-kevitra avy amin'ny gouvernemanta sisa no andrasana amin'ny famoahana ny karama sy ny andoavany trésor azy dia ny vaovao tomboky lasy toko vavy no tena manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny ity anio ity angatrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra indray veloma tompoko